Rehefa miresaka université ny any Fianarantsoa dia mbeo an-tsaina avy hatrany ny tontolon'ny informatika nahazo solosaina avy amin'ny organisation internationale de la francophonie na ny OIF ity université ity ahafahan'ireo mpianatra mamita ny fianarany no antony izao tolotra izao. Nanolotra fitaovana informatika nahitana solosaina misy eny amin'ny 50 ny École nationale d'informatique na ENI ao amin'ny université any Fianarantsoa sy ny rantsany ao Toliary ny organisation internationale de la francophonie na ny OIF nandritra lanonana izay nitarihan'Andriamatoa Malick Sall taliany birao paritry ny OIF tetsy amin'ny birao any Antsedanina. Tsara fahatongavana tokoa izao fanolorana fitaovana izao manoloanareo olana trehany mpianatra ao amin'ny ENI amin'ny fanatanterahana ny fianarany. Ny olona aloha zany raha tena marina dia tena tsy ampy ny ordinateur misy ordinateur zany fa ny fandeha moa zany mpianatra zany tsy maintsy manana ordinateur any an-trano zany portable ihany koa fa kanefa ny rehefa manoto raha pratika ny école tsy maintsy misy ordinateur dia somary sahirana kely aloha zany tena marina. Tombontsoa maro kosa no azon'ity sekoly ambony ity ary ireo mpianatra ao aminy vokatra izao fanampian'ny OIF izao. Raha tsy misy fitaovana tsy lasa lavitra ny mpianatry ny ENI ohatra zao nahazo voalohany tamin'ilay fananana akasika ny hackathon teo ohatra zao ary amin'ilay fampiasana amin'ilay innovation moa zany dia eo zany ny isan'ny tombontsoa manokana zany hoe izahana mba ao anatin'ny politika ministeraka moa zay zavatra zay. Araka ny nambarin'Andriamatoa Malick Sall tokoa dia fandraisana anjara avy amin'ny OIF amin'ny fanampiana ireo mpianatra amin'ny fahazoana fahalalana sy ny ady amin'ny tsy fahatomombanana ara-teknika eo amin'ny teknôlôjia avolenta na fracture numérique izay matetika manamarika ireo firenena aty atsimo izao fanomezana izao. I Madagasikara raha teo efa nirotsaka eo amin'ny sehatry ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta amin'ny alalan'ny espace numérique francophone.